atolotry ny vivaradeo anao mandritra ity herinandro ity vonjyaina 2.0 tantara nosoratany ventsy ny aralala mpilalao tantara fetraobelona naky tsara be manatsoa miaraka tamin'ny faly miravo ary vivi ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika paky sara no arivongy vonjyaina 2.0 tantara no totosainy maningotra anero andro fa enina sady farany ahoana tsara filma dôly zany e filma mihitsy ny zavatra mitranga tany reto a ndraso ary fa zaozao a dia andeha hidina any e manahoana kitsanta nampidiry ny mpanampindria dia niditra eny mifanena tao avelan'ny tao manko izay andeha tsina hoana izy manko iena fa nga afaka tany any ndry ie avitra soma tsara ianky iza nalaky tongo vontsy fa ratsy izany a efa tsy anisan'ny velontsony a tena enjana kiny tany a tsara kosaka izaniko za io zao vao saika andeha mihitsy raha nisy kely dia tsy natratra teto ndry izany veky misaotra an'Andriamanitra lehibe fa tena avitra soma tsara kia eny e dia misaotra andrikoana naiky napindram-bola ny vadiko raha tsisy andry manko a mety efa maty aho ohatr'izay tsisy tokony isaorana kisa izany a inona fotsiny no mampiavana antsika raha tsy fanampitsika e indrindra moa fa misarotra ohatra an'ireny marina loatra nyizany tendry izany eny e tonga etaka izy za merina ndrety vola 30 tapitrisa ariary reto a fa nga tafaverina sahady gana melan'le vadiko raha tsy azony tany amin'ireo olon-dratsy le vola e zao izay avitra mivola tafaverina androandra teo ny fotoana ny fanomezanareo sy fonjy amerenana andreto tena tsy nampoziko indray zao marina le hoe momba na lehibe andreo olon-dratsy aza angeky maty accidenté rehefa ny andihan'ny vonjy tamin'ny moto e dia le narindra-pitandro ny filaminana koa maty ny tifiriny haikay namandreo olon-dratsy ihany ahoana tsara aino no natao vadindry zany no nahafatiny olo tiako maninona tsara inona koa ary zany zavatra teny endry izany fa tsy azokony olo tiako iny olona maty navadiky ny fiara ny andehan'ny vadindry iny e dia zao baviko iny narindra ny tifiriny iny ary matiko ty androany aina solony aina ty tsy ataoko vita moramora zany fahafatesan'ny olo tiako so zao baviko zany kenda kay marary kia maty kia tsarako zany e aleo mifaty eo mihitsy tsy ataoko vita moramora iny fahafatesan'ny olo tiako iny ary matesan ty avitsoro malaka ny tananao raha tsy tifiriko amin'ity basy ty anao a vonjy avitsoro ho an'ny tananao anjakangana anao dia avy aleo ivadika io malaky anao zay avy aty riana ary mitandremy ianao ry tsanta sao dia manao fihetsika hafahafa eo fa tonga dia baibay a vo ratsiratsy fiatsika amiko eo anao tonga dia votaiko avy hatrano ry tsanta tandremy fa za tsy misaingy oka rehefa tsy haninona anareo izany e mifona tena mifona aminareo aho tsy napoziko hoe ndriakina anao fihetsika ohatr'ireny tamiko a eo aloha mipetrahy ianao dia lazao aminay daholo ny marina rehetra efa betsaka manko ny marina fantatro fa nisy nidiranao iny raharaha iny ahoana zany e ahoana zany ry tsanta tena marina ve zany marina tsisy azo laviny zany ho a aika na lazao anay daholo ny marina rehetra e aza misy afenina na dia ny kely aza eny e tena nisy nidiriko tokoa reny rehetra reny ny tena marina moa zany dia za daholo no namesaina ratsy andreny olo reny anafika anareo e sy akakeriny any aina andrekaka io
efa naposiko mihitsy zany. Miara-miasa akaiky moa za sy monsieur Gérard e. Ka vao nahenao hoe lasa ny ambodray ny tsabo andreo olana ratsy aina dia nitsiry tato anatiko ny hevitra ratsy. Ndresahako monsieur Gérard mba mody hanao fanampiana ny mponina ambodray. Nanaiky izy rehefa nazavaiko azy ny antony izany. Nanome toky azy mantsy fa tsy maintsy tafaverina aminy ny volany. Lasa ho any malaky eto ny fomba rehetra nataonareo nanaovana andreny zavatra ireny. Ka hainao tsara ary ahy e. Viva 98.8. Zao araka ny resaka natao monsieur Gérard dia amin'ny sabotsy zao ry zareo nitondra an'ilay vola. Tandreo vonoa monsieur Gérard sy le sofera. Ny vola ihany ilaina. Dia ilay mpiambina karamainy ihany vonoana vao miseho manohitra. Mazava-pelo zany e. Tonga dia entinay aty aminao zany ny vola rehefa azonay. Za motsika. Mila hitako fotsiny ilay izy hoe tena azonareo ve. Zarainareo ilay vola rehefa azo, ny atsasany averina any monsieur Gérard, ny atsasany fampisaranareo. Fa inona zany ny fanarahanao sy le monsieur Gérard ka nahatonga azy nandaiky amin'ny atsasako ny vola aminay so dia mba manao zavatra tsy norma koa ary nareo tika tandremy kosa ary tsanta. Aza dia sary piaro rery nombana karaha makiany zany atsasany omenanareo zany fa tsy inona akory. Ay ve aloha mahana ihany ko. Dia inona zany ataoko amin'izany? Indrindray teneniko monsieur Gérard mba asaina tsy mivonjy iaina ilaza aminareo mpitandro ny filaminana any mba hitsena azy ireo eny amin'ny vinany nareo azondry tsara ve aloha zany. Ok, mazava tsara. Aza matotra ianao sy rio vitanay tsara zany ampafiry ny zavatra efa nataonay zany. Za ange matoky anareo matoa nametraka ny raharaha eo aminareo e. Engane mba handeha antsaka ny sendavany araka ny eritreretindry azy ny zavatra rehetra. Bon, nareo lerana io fandrika be ho anena sy vonjy io. Tafiditra ao anaty arato fandrika reny. Fa inona loatra kiny dia antony nanaovandrian'izany anay nanao ratsy andringa izay. Sa nanena andry izay? Tsy nareo akory ny nanao ratsy anay fa ny dadanareo. Fa ahoana inona no nataony anareo? Nakararo ny foko loatra ny nanaovany tsinitsinina anay satria izy mianaka ny tena nanankarena taminay dia vita ny nanambany anay. Narary mafy meny tamin'izay ary mba nila vonjy-tany aminy izay. Finona ozy nareo no navaliny anay? Inona? Fanaratsiana sy fanavanena no nataony anay. Tsy nanome folanay izy na dia ariary zato monjy aza mba hoe amonjena ny aininy. Raha maniatra kely anay izy tsy mbola maty izany ny tena ratsy toetra loatra ny dadanareo rena. Anabavy ny angekiny nefa dia tsy andrara iny akory na kely azy. Izay nahatonga nananao an'ireny anareo mba ho famaliako faty tamin'ny nataon'ny dadatoanay. Izy nefa maty. Andraiky dia mbola nataon'ny dada ihany ve? Efa niova ny efisy tao aorian'andreny favoazana ireny ary efa maty izy. Dia tokony tsy hanao andreny tsonokosondry e. Narary aho akily nanaova ny dadanareo anay dia tsy maintsy nanao andreny aho. Okizay reto aleo fihavanana nanao mafisitsika. Efa noentin'ny dadanay ampasanany raha tsy fanondry. Oka tsy izy tsony valifaty no nataony. Iana mamela ny tsanta ve ianao? Eny mafy ireny zavatra nataony atsika ireny fa mamela ndriky izy tsanta. Izany veky misaotra betsaka kia. Tena diso anketrika andreny valifaty sy manjary ireny. Manomboka an'io koa kiza dia tsy hitana elaela aminareo taranaka dadatotsony tena mpiavana mpifankatia tsy misy fiatsaram-belantsitsika manomboka izao. Izay angeo sady heliko ny reny koa anio tsy heliko ny zananao finanao viny. Fa zaho reto tsy maintsy midina any ambodray aho izao
amin'ny maolo tiako anombana sy mahazopavoko anynarindra dia tsy maintsy makany a miandro fa tsy mandevina azy ireo. Izany veky dia mafitaratsaiky izany a. Izay moa tsy afaka ny hoany mihitsy, efa indry ihany ny antony e. Efa haiko ka fa raha sitraka reo dia azalazalazaina ambitandro ny filaminana hoe nisy nidirako ireny rahatany ambotra ireny a. Raha mba mety aminareo aza manahy ianao fa mijanona tsy ambaratelontsika izany rehetra izany raha mba tsy nanao an'ireny mantsy izay a, mety mbola tsy maty no mba nasinarindra ohatr'izay. Atoana fa rano raraka tsy azo rofina intsony izany e. Mifalifaty koa no natonga an'ireny. Tena tsy tsara ry reto ny mamalifaty aho. Aleo mamalifaty amin'ny tsara hatrany raha mbola azo atao e. Marina mihitsy ankizy izany a. Viva Radio nanolotra ho anao teo Vonjy Aina 2.0 tantara nosoratany Ventsy Miaralala novelomin'ny Fetraobelona Nakisarabe Manatsoa niaraka tamin'ny Faly Mirava ary Vivi. ny kirakira teo amin'ny lafiniara teknika Bak Saranoary Vongy. Vonjy Aina 2.0 tantara no totosainy manolotra. Renesinao rampitsony toyby